Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mandiny tena dia raiso ny andraikitra fa tsy hoe mivavaka dia samy vita. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'ny teny ity dia hitarika ny saintsika ny amin'ny hoe ny finoana izay ampiasainao dia misy asa miaraka amin'izay. Fa raha tsy izany dia zéro, maty io. Any amin'ny Jakoba 2:4-7 ka hatramin'ny 5:20 dia manazava izy. Ohatra izao amin'ny 7:7 toy izy manao hoe maty ny finoana raha tsy misy asa. 5:20 tsy vanina ny finoana raha tsy misy asa. Dia amin'ny 5:20 dia mbola zavaina ihany hoe maty ny tena raha tsy misy fanahy dia maty toy izany koa ny finoana raha vao tsy misy asa. Izany hoe izany finoana sy asa izany zavatra tsy azonao sarahana izany fa miaraka izany. Rehefa mampiasa finoantsika dia misy asa ihany koa miaraka amin'iny finoana izay ampiasaintsika iny. Tsy ilay asa akory ny azahoanao ny famonjena sy ny fahasoavana fa ny finoana. Saingy ny finoana izay nampiasainao iny dia misy asa miaraka aminy. Tahaka ny hoe ny finoana izany dia zavatra boribory anankiray. Ohatra hoe ny baolina dia ao anatin'iny efa misy élément dia ny rivotra. Iny rivotra iny mahatonga an'iny baolina iny hitotona. Iny rivotra iny mahatonga an'iny baolina ho azo ampiasaina. Fa rehefa tsy misy an'ilay rivotra izany ilay baolina dia zavatra jerevana fotsiny tsisy ninina azo atao amin'ny akory eo. Dia ohatran'izay ny finoantsika. Io finoanao io tsy azonao hoe sarahana hoe ty finoana fotsiny dia ty asa fotsiny. Na hoe niezaka izay ataonao izany ny azahoanao famonjena tsy izay mihitsy, tsy asa. Fa ilay finoana no azahoana ny famonjena. Saingy ny finoana izay ampiasainao iny averiko ihany efa misy asa miaraka amin'iny. Izay ilay antsoina hoe finoana velona, finoana miasa. Fa tsy finoana mandeha amin'izao fotsiny tsy misy asa. Rehefa sarahanao izany ireo zavatra anankiroa dia tsy mandeha ilay izy. Ary izay no mahatonga ana amin'ny teny manao hoe mandiny tena dia raiso ny andraikitra. Fa aza hoe mivavaka fotsiny dia samy vita. Io le hoe mivavaka io ry havana dia fampiasana finoana io. Ary tadio tsara fa rehefa mivavaka tsika dia manetsika an'Andriamanitra tsika hiasa. Anao action. Ary Andriamanitra rehefa miasa dia tena manome ny maximum avy aminy. Fa ianao kosa ao anatin'izany, inona ny andraikitrao? Inona ny zavatra tanterahanao sa ve dia mipetraka fotsiny ianao dia tsy manao inona dia Andriamanitra izany no hanao ny zavatra rehetrarehetra eo? Fa tena hoe Andriamanitra manome maximum dia itsika tsy hoe service minimum fa tena manome koa tsika ny maximum sy ny tsara indrindra avaty amintsika satria miara-miasa amin'Andriamanitra isika. Ary izay ilay izy. Mandiny tena isika. Fa indraindray mampalahelo ihany ny zava-misy. Ataon'ny olona fialokalofana fotsiny ilay hoe mivavaka, entina mbavaka. Fa izy tsy hanao ninina akory. Lasa fialokalofany kambo ilay izy. Ary be dia be mihitsy ny mangataka vavaka no mila mandiny tena. Dia mila mandray andraikitra ny amin'izay hoe tokony ataonao. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray moa ny teny manao hoe tsy misy responsabilité goavana be ohatran'izany atao hoe mivavaka izany ozy izy. Ilay mivavaka izany tsy hoe rehefa mivavaka dia tsy manao na inona na inona fa ilay mivavaka dia misy andraikitra goavana be araka ny fanambarako teo hoe lasa ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao amin'iny zavatra izay angatahanao iny ary mitaky izay asa andraikitra avy aminao izay mihitsy ilay finoana izay ampiasainao. Fa raha tsy izany dia maty ilay izy, foana ilay izy, tsy vanina ilay izy. Ohatra fotsiny izao ny mpianatra. Raha ohatra ianao ka mangataka amin'Andriamanitra hoe mba ho afa-panadinana, mampiasa ny finoanao ianao anatin'izay fa hiasa Andriamanitra. Fa ianao koa ao anatin'izay hiara-hiasa amin'Andriamanitra dia manome ny tsara indrindra ary tena mianatra ianao. Mianatra araka izay tokony ho izy mihitsy ianao fa tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny dia samy vita. Mandiny tena. Tahaka an'izany koa ohatra izao. Nisy mpanompon'Andriamanitra nangatahan'olona vavaka izy hoe mba hangataka vavaka pastera fa roasin'ny tompotrano nefa dia vao tamin'ny oviana ny tonga tato dia roasin'ny sahady. Dia nentina mbavaka ilay olona dia avy eo tonga ilay pastera namangy azy tany. Dia gaga ilay pastera fa tena korotana be ilay trano. Ary nahateny mihitsy izy manao hoe raha izany tompotrano efa ela anao ny roasiko izy izy. Izany hoe ilay mahatonga anao ilay roasina dia ilay tranon'olona kosa apitehanao mikorotana be loatra ilay izy ka tonga dia kivy ilay tompony. Dia izay no mahatonga anazy androkanao. Ka io tsy hoe entina mbavaka dia entina mbavaka fotsiny fa mandiny tena dia raiso ny andraikitra. Inona ny andraikitra sahaza ho anao tandrify ianao ao anatin'izay vavaka izay fa tsy hoe mivavaka fotsiny. Ohatran'izany koa izao
raha ohatra ka hoe mangataka zany le vehivavy mba ho tia azy ny vadiny dia inona kosa no ao ambadika izay asa ho taterahanao fa tsy hoe mijanona vavaka fotsiny le izy dia samy vita fa tsy hoe ifadianina dia hanao alim-bavaka dia hanao an'teritreretra tia mba ho tia any vadiko nefa ianao ohatra fotsiny zao tranao ianao dia tsy mahavatena mihitsy fa dia lasa ohatrany hoe lasa ny vary lavo be na ny pozinao na ny rehetrarehetra satria hoe efa vady dia efa zay zany dia efa tsy misy tsy le manjamanja tsony tsy manao zay tonga ny vadinao ho tianao sy ho tara aminao fa dia hoe vavaka fotsiny tenao zany tsy mibango volo tsy mety zany dravana rehefa mivavaka ianao ka mangataka amin'Andriamanitra dia misy responsabilité be deaibe ao ambadika izay dia zay mahatonga ana miteny hoe mandiny tena dia ohatran'izany koa zao misy mpanompon'Andriamanitra anankiray dia nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe nangataka tamin'le pasterandry zareo izy hoe mbo hito ambavaka pastera nitsendanay fa tsy mandeha mihitsy le composé sy ny lasopy sy ny rehetrarehetra ngambany dia hikatony ty tseny ity dia pastera moa dia tonga dia nivavaka mafy dia nivavaka mafy ny fitsidihan'ny pastera tany kory zareo fa dia andre hikatiko anao ay ty tsenandry zareo ty eo akaiky ny fako ny commune ary dia lalitra sy vovoka io tseny io na anaovana vavaka fifadikanina efapolano raha tsy velona tsony mila mandiny tenitsika dia mandray andraikitra fa tsy hoe mivavaka dia andela tsena nefa ny lalomanga feno araky ny trano tsy mety ohatran'izany ane le izy tena mila mieritreritra tsara ianao hoe mandiny tena zany ianao raha angataka vavaka angataka vady amin'Andriamanitra ianao efa ndresahako teto zay ndray mandeha mangataka vady amin'Andriamanitra ianao dia tena hoe inona zany ny responsabilité za mino fa anome anahy Andriamanitra fa inona kosa no takina amin'izay finoko zay dia araka le niteneniko tao zany ohatra hoe mba mandana mivoaka ny trano mba ataovy zay mba mametimety ny tarehanao sy ny pozinao sy ny rehetrrehetra fa tsy hoe mivavaka fotsiny dia ao an-trano dia aveo dia mieritreritra fotsiny ho tonga ho azy eo le vady fa ataovy misy tenin'Andriamanitra nambara tamin'ny Gideona manao hoe ataovy zay azo ny tananao atao fa Jehova momba anao izay le finoana rehefa miaraka amin'Andriamanitra eny antsika ka mangataka hoe Andriamanitra ho arovy dia tsy hoe vahana varavarankely amin'ny alina na hoe io ny anaty idina rehefa vanivavaka tsika idina mafy ny trano asiana gadana asiana baravy atao daholo zay rehetrarehetra azo atao ary raha mampiasa an'izany tsika tsy midika hoe tsisy finoana fa tena miaraka amin'ny finoana mihitsy n'izany satria ny finoantsika dia mahatonga antsika hiasa amin'ny maximum zay vitantsika ary zay finoana zay le finoana velona izay finoana zay no finoana izy fahombiazana izay lay baolina mitotona fa raha tsy zany dia baolina nona tsisy ninina na inona ilavana azy eo ny fiainantsika dia be deaibe le izy mangataka vavaka hoe mba le mpampiasa anahy mba ho tia anahy fa dia masika be amiko le mpampiasa anay dia tady roasiny foana mandiny ianao tena dia raisiny andraikitra fa inona mahatonga anao tady roasiny koa aloha so dia lany andro fotsiny anao manao Facebook eo ampiasanao dia tezitra ny olona dia ozy ianao hoe entina mbavaka le mpampiasa ianao mihitsy ny mila entina mbavaka fa tsy le mpampiasa ary mila diniany zany le fahendrena mihitsy le fahendrena mila angatantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary zany andro dia hitarika ny saintsika andiny tena mialohan'ny tenenanao amin'ny olona hoe eto ambavaka dia dinio tsara aloha ny zava-misy rehetrarehetra fa indraindray avy amintsika ihany koa ny mahatonga ny lezy tsy lamina ilaina foana ny fitondrana mbavaka fa ny andraikitra koa aza isorona ny hoe mivavaka ry havana tsy midika hoe tsy hanao na inona na inona ny hoe mivavaka tsy midika hoe efa mipetraka zany zao na hoe ny mivavaka dia midika hoe afaka zany ny andraikitra fa ny mivavaka dia miaraka amin'izany rehetrarehetra zany ary tena tsy maintsy miaraka amin'izany mihitsy fa raha tsy zany dia tsisy dikana ny vavaka zay ataonao ka raha misy olona zany noana toy zany hoe etiko ambavaka tsy ampy zay fa sady entina ambavaka izy ny vidanana mofo fa raha tsy zany dia tsisy dikany ny vavaka zay nataonao zay ilay izy raha hoe tsorina amin'ny fomba tsotra azahoantsika azy ary dia mila ampiasaintsika zany amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izay vavaka zay ataonao amin'ny finoana zay tanterahanao dia amarino amin'ny asa izay finoanao zay azay mahatonga anazy eo amin'ny andininy fa 7 milaza manao hoe asa ho amiko izy izy tsy amin'ny asa ny finoanao ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako
azonao ampiseho tsara mihitsy amin'ny asa zay ataonao ny fononao, ny fitiavanao an'Andriamanitra, asehoy amin'ny zavatra rehetrarehetra zany. Fa tsy hoe za ty an'Andriamanitra dia eo amin'ny tendromolotra fotsiny nefa na tsisy naninona ataonao akory amin'Andriamanitra. Fa raha miteninao hoe ty azy dia eritrereto hoe mandiny tena raisiny andraikitra, inona zany ny tokony ataoko mifanandrify amin'izay zavatra zay inoko zay. Zay no lesonao antsika amin'ity androandro an'ity indray dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.